Nivoaka tamin'ny fanginany KMF Knoe fanambeazana olom-pirenena manoloana ny raharam-pifidianana izay tsy maintsy averina amin'ireo komina 420 indrindra ny mahakasika ny raharan'ny komina Antananarivo renivohitra. Tsy azo avelanjaka ny Gabraraka sy ny Baranainy izay mitady ahazovana taorian'ny didim-pitsarana nivoaka ny amin'ny tokony amerenana ny fifidianana. Taky KMF Knoe fanambeazana olom-pirenena ny amerenana ny fifidianana mialoha ny fokonandoham-pirenena. Misy komina 420 zao raha ny listra azo tany amin'ny senia komina tokony averina fifidianana. Andry an'izany hoe voaverina fifidianana. Efa hitantsika io zao ohatra Antananarivo renivohitra fa vao nitenenina fotsiny hoe averina ny fifidianana dia mitobaka tanteraka eo fako. Mandeha tanteraka mibarana isan-karazany dia iaina an'izany ve tsika zany mandra-pahoviny ary ny refondation ny fifidianana nisy anatin'ny refondation ny fifidianana lalam-pandrenana ny fifidianana izay ho mpitondra dia iza ny karakara zany. Mbola tsy raha fa ny lalam-panorenana ka azo everina hatanterahany fifidianana amin'ny rafitra efa misy ho ny fanamafisana. Ireo torana banga nametrahany mpikambana valo fialana no mila fenoana ho ny fanazavana. Mandeha zao feo hoe ataony refonte. Refonte zany tsy vita mory. Vao telo taona sa efa taona lasitsika zay nanao ny refonte fa tena hita hoe mafy ny ezaka nanaovana ny refonte satria ilay makany amin'ilay olom-pirenena isa-tokantrano no manahirana amin'ilay zany zao mbola problème. Ny tena mitranga nefa hoe averina ny fifidianana. Kandidata eo ihany no tokony manao fifidianana. Ny mpikarakara fifidianana tokony seny ihany zay ny lalam-pandrenana ary sika mbola tsy nandrava ny lalam-pandrenana ary farany ny lisy mpifidianana to ihany tokony mbola hifidianana dia andro roviana zany ty hoe averiny ty fifidianana misy zavatra mampisalasala ihany zay mahatonga ny KMF Knoe miteny hoe ireo vacances de siège ireo banga aloha zany dia ampidiry ny olona ho amin'ireo. Tsy amin'ny fikarakarana ny zotra-pifidianana ihany no iasan'ny seny ary tsy mankasitraka ny fandravana ity rafitra ity na amerenana ny fikarakarana ny fifidianana any amin'ny ministera ny ati-tany KMF Knoe. Ny olana zany dia hoe any amin'ny fokotany tendreniny avy any amin'ny district ny avy any amin'ny commune ny resaka légalisation ana karapanondro ho amin'ny ordonnance sansisa eo ary tsika dia efa menimena hoe fitondram-panjakana zay mijoro amin'izao fotoana zao na mijoro any arinany raha mbola io resaka hoe fanendrena fotsiny io aza amina fokotany dia efa problème makeo moa zany fa hoe hofoanana tanteraka ny senia dia ho averina any amin'ny ministère ny intérieur tanteraka ny fitantanana fifidianana dia ataony amin'ny fanaovana azy dia zay zany ny olana fa ankoatra izay tsy tokony isy laza sy tonona fa firaisamon'nim-pirenena malagasy ihany koa ka mahasolo tena ireo firaisamon'nim-pirenena eto Madagasikara ho ihany KMF Knoe fanambeazana olom-pirenena. Toral fa misy société civile mitonona ho société civile malagasy. Rehefa jerena nefa ny tatitra any amin'ny senia izy anisan'ny olona iray nanao tatitra fikambanana iray nanao tatitra fa tsy izy ireo no société civile milaza fa société civile malagasy rehetra mbola misy société civile akoatran'ny zareo ane eto ary raha hoe misy efa ho zato latsaka zareo ny tsy hoe mpanara-maso fifidianana daholo zareo tsy mpanao éducation électorale daholo fa zareo anisany ihany koa miandraikitra amin'ny environnement miandraikitra amin'ny social miandraikitra amin'ny développement dikan'izay zany tsy afaka ho akaparena fikambanana anankiray fotsiny ny resaka société civile amin'ny ankapobeny. Tsy maintsy isy ny fanitsiana sy ny fanatsarana ny rafitra mpikarakara fifidianana aorian'ny fokonandoham-pirenena saingy tsy tokony andalo eny amin'ny antenimiram-pirenena intsony fekevitra rehetra ivoaka amin'ny fiaonam-be io satria efa nandray anjara avokoa ny vahoaka araka ny nambarany filohan'ny KMF Knoe izay manamafy fa nolotra olona andrafitra ny biro maharitry ny seny amin'ny firaisamon'nim-pirenena azy ireo. Ialana tsindrindra ny fahatapahana teo no ny fahatapahany herinaratra tetỳ Nosy-Patrana moa izany efa miverina amin'ny izany ankasitrana hatrany aloha tsy misaraka amin'ny fahitalavitra MBS ary manjoetrany izao fampahalalam-baovao izao no anoizantsika ny fampahalalam-baovao dia eo amin'izay tontolony fifidianana sy ny eo anivony voamera maleo tena amin'ny sanany fifidianana izay hatrany. Mananatra amin'ny rampitso 20 marsa 2024 amin'ny 12 ratoandro ireo fiarahamonim-pirenena mba hitonana ny pirofo fa tena nanara-maso ny fifidianana tokoa izy ireo ho an'izay mila manao izany. Atao rampitso tolakandro kosa ny fivorian'ireo fiarahamonim-pirenena mba andrafetan'izy ireo ny mpikambana ao anatiny komite mpanomana na ny komite ad hoc izay ivory ny alatsinainy 17 ny volana marsa 2024 amin'ny 9 maraina. Santionany amin'ireo pitsopitso ny tokony araina mikasika ny zotra-pifidianana ataon'ireo fikambanana na vondrom-pikambanana misehatra amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana ireo.
voalaza ny andininy fa 4 fa 5 ary fa 9 ao amin'ny didim-panjakana laharana 1 fito amby 700 tamin'ny voalohan'ny volana septambra 1 momba ny fomba fanendrena sy fisafidianana ireo mpikambana ao amin'ny senimo ireo fepetra ireo raha ny fampitam-baovao dia no tanterahina androany teny amin'ny foiben'ny vomera maleo tena amsana ny fifidianana na ny seny androany ny fionana savaranando teo amin'ny seny sy ireo avy amin'ny fiarahamonim-pirenena. Fa tsy miankina amin'ny fitondrana sy ny mpanatanteraka fotsiny ihany fa miainga avy amin'ireo hery rehetra mandray anjara amin'ny fikonan-doha-pirenena ny fanapahan-kevitra momba ny tena fanavaozana na fanovandrafitra eto amin'ny firenena hoy ny mafim na ny mijoro ho an'ny fampandrosoana ifotony eto Madagasikara. Miantsondrehetra izy ireo ijoro amin'ny fahitsina sy ny fahamarinana raha nampafantarana ny fijoroana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny ity androany ity. Tato-baovao ny Andro Miaratina eo amin'ny sary sy ndratsariny ny aro-tanjony. Tsy poditra akondro ny faneho-kevitra samihafa sy ny fanerenan-kolaka ny fitondrana iroso amin'ny fanovandravitra ao ny vovonana MAFM na mijoro ho an'ny fampandrosoana ifotony eto Madagasikara androany. Tsy miankina amin'ny fitondrana sy ny mpanatanteraka fotsiny ihany fa miainga avy amin'ireo hery rehetra mandray anjara amin'ny fikonan-doham-pirenena ny fanapahan-kevitra momba izany ho izy ireo. Mety maro no maneho hevitra etsy sy heroa ny endrika fanerena na fanetanana atao amin'ny fitondrana fanavaozana ny hoe hirosoana avy hatrany amin'izay fanapahan-kevitra lehibe mahakasika ny tena fanavaozana na fanovandravitra eto Madagasikara. Izahay dia manambara fa ny hevitra lehibe tapahana mahakasika izany dia any amin'ny concertation nationale. Izany hoe ny firosoan'olona na vondron'olona manery ny fitondrana indray fanapahan-kevitra lehibe mahakasika ny fanavaozana na ny fanovandravitra dia karazana tsy poditra akondro ihany izany ho anay satria tsy ny folo irery na ny mpitondram-panatanteraka irery no andray fanapahan-kevitra amin'izay fa ny hery velona ao anatin'ny concertation nationale. Misy niezaka amin'ny firosoana amin'ny fametrahana ny fitsinja rampahefana saingy takin'izy ireo ny hanamafisan'izany. Ankoatro miantso ny rehetra hijoro amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana ny MAFM. Miantso izahay ny hanamafisasika olona ny fitsinja rampahefana fanomezana sehatra ny vondron'olona ifotony ary hitanay fa misy ezaka hita maso irosoany fitondrana ankehitriny amin'izay fanamafisan'olona ny fitsinja rampahefana zay. Hitasika fa ny fanatanterahana ny fanangonana andreo hetra izay natokana ho an'ny vondrom-boakaparitra na ny recouvrement fiscal natokana ho an'ny CDD dia efa naverina ho eo ambany fahefan'ny CDD ankehitriny raha amin'io loi de finance initiale izay mitritsika ankehitriny io, izany hoe ezaka lehibe zany dia izao sika hanamafy olona an'izany. Nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy sy ny fitsangana ny MAFM manana tanjona izy ireo ny hanamafiorina ny fitantanana madio sy mangarara ampesy fifampitokisany eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka ary mametraka ny olom-pirenena ho tompona andraikitra. Ny tanjony fikambanana dia tsotra hanamafy orona ny fitantanana madio sy ny mangarahara mba hampisy ny fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka. Hanamafy orona ny fitantanana mpandray anjara ny vondrona hampanjay anjara ny vondrona ifotony ary ny fitantanana mametraka amin'ny olom-pirenena ho tena tompona andraikitra amin'ny faritra sy ny komina misy azy azy. Izahay dia manohana ny ezaka tsara atao ny fitondram-panjakana ary mitondra ny anjara biriky araka izay tratra ny herinay manontolo ho fiarovana ny tanjona ny fanavaozana eto Madagasikara. Manamafy ny MAFM fa hitondra ny anjara biriky hiarovana ny tanjony fanavaozana eto Madagasikara. Vaovao avy eo anivon'ny orinasa Jirama kosa indray mifototra amin'ny andro roa tsy azo saraina ny fanarenana ny orinasa Jirama ny fampiasana ara-teknika sy ny fahamarinana-toerana arabola. Mifampiankina ireo lafy roa ireo satria ny kalitaon'ny vokatra omen'ireo mpiara-miombon'antoka misehatra amin'ny lafin'ny famokarana herinaratra na ny IPP no mamaritra mivantana ny fomba fijery ny tolotra omen'ny Jirama ary ny fahamarinana-toerana ny ity farany no mifehy ny fahafahan'ireo IPP miasa maharitra.
Nisy moa androany ny fiona teo amin'ny orinasa Jirama izay notarihin'ny filohan'ny filakevim-pitantanana ny generaly Itibara Ottoman sy ireo mpiara-miombonantoka misehatra amin'ny lafiny famokarana herinaratra na ireo IPP. Raha ny fampitam-baovao dia fantatra fa isy fantsina ireo fanarahana na ny contrat mba hifanaraka tsara amin'ny tombotsoan'ny rotonta. Tsisy mihitsy ny fanarenana raha mbola bokany trosany orinasa Jirama hoy ny filohan'ny filakevim-pitantanana. Notsindriny fa tsy ireo fifanarahana rehetra no asipantsina fa ireo izay tsy manaja ny boky fepetra na ny cahier de clause. Araky ny tatitry ny sapandrara miadidy ny fanaraha-maso ny fitantanana ny volam-panjakana sy ny fananam-panjakana na ny inspection générale de l'État na ny IGE. Fepetra tsy maintsy arahina ho an'ireo fifanarahana vaovao ny fiaraha-miasa mahasoa ho an'ny rotonta na ny partenariat gagnant-gagnant. Misokatra amin'ireo mpiara-miombonantoka vonina ny isehatra amin'izao lalan'izao ny orinasa Jirama hoy ny tale generaly ny generaly Rasolomana na Ajatiny. Ny fahaveloman'ny mpamokatra, ny faharetan'ny rafitra ary ny fahamarinan'ny toerana maharitra no tanjona. Tsy mitady tetikasa amin'ny vidiny rehetra ny Jirama fa mitady angovo amin'ny vidiny aradrariny ho an'ny Madagasikara hoy ihany tale generaly. Ifantoka bebe kokoa amin'ny angovo azo avozina arak'izany ireo tetikasa sy fifanarahana ho avy ary laharam-pahamiana ny fisafidianana ireo izay amin'ny vidiny mora kokoa. Miantso ireo IPP arak'izany ny Jirama androso izay tetikasa entina anatsarana ny fiaraha-miasa eo amin'ny rotonta. Tontolon'ny politika tsy tokony isy malagasy antso anefitra intsony eto amin'ny firenena amin'izao fotoana hoy ny vovonan'ny anteny miarantolona ho an'ny fanavoza na ny ATF izay nitsangana tamin'ity androany ity raha ny fampafantarana ofisialy. Mitaky gouvernemanta hiasa sy hiain'ny fiambahoaka ihany koa ny ATF raha ny fanazavana izy ireo atrany rindra tsara ny mbola avatsara. Mitaky gouvernemanta tsy mivona amin'ny tolombahoaka ny firenena ary amafisina ny fijerena manokana ireo olona tena pitolona ka tsy amadika ny tolombahoaka hoy ny vovonana anteny miarantolona ho an'ny fanavozana na ny ATF. No mafisina izy ireo fa tsy tokony hisy vahoaka hitaraina anefitra intsony eto amin'ny firenena manomboka izao. Ny olona anaty gouvernemanta dia tsy mivona amin'izay nambaranay teo zay dia tena ho piasam-bahoaka. Ho piasam-bahoaka ary vonina hiady amin'ny kolikoly. Araka nambaranay teo dia ny ATF hijoro ho elanelam-panahy. Zany hoe tsisy vahoaka hitaraina ny anefitra tsony eto fa ny ATF vonina hitondra ny fitarainam-bahoaka ho amin'izay tompona andraikitra na voafidy na notendrena na mbola ho tendrena. Fototra iena no hijoron'ny vovonana raha ny fanazavana. Mazava ny tarigetra dia ho tombotsoa ny vahoaka malagasy sy ny firenena. Sary-piaro tamin'ny tolom-panafahana 5 izay natao ka mijoro hiaro ny politika mpanavaozan'ny firenena. Faharoa, andray anjara amin'ny sehatra rehetra na fikanandoha-pirenena ny ATF ka hitondra ny heviny sy ny fijeriny ho amin'ny fanavaozana ny repoblika. Fahatelo, hiady amin'ny tsindriazolena atao amin'ny vahoaka amin'ny endriny rehetra ny ATF. Hijoro ho elanelam-panahy ka tsy hisy intsony ny elanelana eo amin'ny entina sy ny mpitondra. Faefatra, ampanjaka ny famarinana ny ATF ka hiady sy hitoraka ary amankipatsilana ny kolikoly amin'ny endriny rehetra. Kolikoly izay fototra nampahantra, izay fototra tamin'ny fampantrana ny mpiray-tanindrazana sy ny firenena. Fahadimy, ny mpiasam-panjakana dia mpiasam-bahoaka. Anara-maso sy andray fitarainana ny ATF amin'ireo mpiasam-bahoaka manao tsinotsinona ny vahoaka misitraka ny asa ataony ka amoaka ampasahina izany ny ATF. Fahenina, hitarika ny olom-pirenena mba ho tompon'andraikitra sy ho tia tanindrazana ary hosarotiny amin'ny taniny ATF. Ary farany, ny ATF dia mitaona ny mpitolona rehetra mba hirahina, hiraisaina, hiray feo ka anambatra ny heriny ho iray ho amin'ny fanavaozana ny firenena. Nampafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany moa ny fitsanganana ity vovonana ity. Raha ny fanazavana
dia efa manana tolo-kevitra aroso amin'ny fikoanan-doam-pirenena ny ATF ary ny arahan'ireo fikambanana miisa 7 na nasony izany raha ny fanazavana ihany. Tontolon'ny fampianarana ifarana amin'ny 17 ny volana marsa ho avy izao ny fisoratana anarana amin'ny fanadinam-panjakana baccalauréat tsisy intsony ny fantaram-potoana ho an'ireo tsy mahatratra io daty io raha ny ambarany teo anivo ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Araka ny fanazavana nefa mbola ambany ny tany fisoratana anarana amin'izao fotoana izao ka anamafisan'izy ireo ny fanentanana ho an'ireo ray aman-dreny sy ireo sekoly anatanteraka izany mialohan'ny fotoana efa napetraka. Fanadihadiana nataony Andomiaratiana eo amin'ny Sarsindratsarin'ny Niarotanjona. Mbola ambany tany fisoratana anarana hiatrana ny fanadinam-panjakana baccalauréat amin'izao 12 andro tsy farana ny fisoratana anarana izao. Tsisy anefa ny fanavalam-potoana na ny dérogation rehefa dila ny daty ny 17 martsa hoy nambarany teo anivo ny ministera tompony andraikitra androany ka naovany antso avy ireo sekoly atanteraka izany ara-potoana. Koa entanana zany ireo izay tsy mbola nanao izany ary indrindra ho an'ireo izay tsy mbola naka ny fiche d'inscription akan'izany maika. Marihana fa tsy misy ny dérogation rehefa tapitra io fe-potoana io ka manentana tsara indreo établissement rehetrarehetra mba tsy hanao an'izany amin'ny ora farany satria hitantsika koa rehefa manao zavatra izay rehefa manao an'izy amin'ny ora farany dia somary sahirantsika. Ankoatra izay matetipitranga ny fisolokina ka tsy tonga ny amin'ny tompony andraikitra ny antota taratasy na ny sara-pisoratana anarana. Mila mitandrina ireo ray aman-dreny sy ireo mpianatra manoloan'izany indrindra ireo manao kory tsy ara-dalàna. Ny fanaovana osoka na fraude dia mahavoasazy 5 taona hatranombaizina ary tsy afaka hanao fanadinana intsony ka entanina indrindra tsika mpiadina mba tsy ho voasarika amin'izay hevitra naovana izay satria efa fantatra fa maro ireo endrika ahafahan'ny mpiadina manao an'izay fraude izay. Manaraka izany dia entanina aromailitsika ao anatin'ireo fampiasana ny tambajotra serasera amin'ireo mpivarotra sujet izay ampatsahivina fa mahavoasazy ihany koa izay zavatra ary ny ministera telotonda dia andray andraikitra ao anatin'ny fanaramaso an'ireny ary andray ny fepetra ho an'izay tratra mikasika an'izay. Nampatsiahy sy nanaitra ny rehetra manoloana ny sazy miandry amin'ny fanaovana osoka mandritra ny fanadinam-panjakana ihany koa ny tompony andraikitra androany. Mety hiteraka sazy 5 taona an-tranomaizina sy ny tsy fafana manao fanadinana intsony ny fanaovana osoka ary tsy andeferany ireo tratra ho ny fanamafisana. Satria misy an'ireo mpanao kory sasatsasany mety ho tonga amin'ny fisolokina ka ilay inscription atao indraindray tsy tonga any amin'ny tompony andraikitra akory ilay izy. Manaraka izay dia entana ihany koa ny ray aman-dreny anara-maso an'ireo établissement izay misy ny zanany satria sao dia tara ny inscription na sanatria indraindray ampiasan'ny indrindra ny any amin'ny privé amin'ny zavatra hafa ilay vola dia rehefa aveo rehefa tara dia lasa tsy tonga any amin'ny tompony andraikitra amin'ny fotoana ara-dalàna ilay izy. Ankoatra io nanamafy ny tompony andraikitra onivy ny ministera telotonda tamisana ny fampianarana sy ny fanabeazana fa averina amin'ny CSP2 ny fanaovana visite médicale na izany aza afaka manatanteraka izany ihany koa ny any akanjo fa miankina amin'ny fahafahan'ny sekoly sy ny mpianatra izany. Dia averina any amin'ny CSP2 ho an'izay izay afaka manao an'izany ihany fa izay manantona eny akanjo moa dia raisina eny akanjo ihany ary izay rehetra ataony dokotera any zany dia ka nisy efa nahavita zany dia raisina considérena ihany zany izay visite efa vita any amin'ny CSP2 zany satria be dia be koa manko zany le candidat dia tsara ihany hoe misy any amin'ny CSP2 zany sasany dia ny akanjo ny sasany arakaraka izay fahafahany sekoly sy ny mpianatra. Raha tsy ahivina ifarana ny 17 martsa ho avy izao ny fisoratana anarana ho an'ireo hiatrika ny fanadinam-panjakana baccalauréat tsy misy fiovana ny sara-pisoratana anarana 5,000 ariary ho an'ny kandidat sekoly 5,000 ariary ho an'ny kandidat tsy miankina ary iray hetsy ariary ho an'ny kandidat teratany vahiny. Eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray nanome fanampiana arabola mitotaly $2 ho an'ny fitondram-panjakana
amin'ny alalan'ny bureau national misana ny loza sy ny tandindondoza ny avy amin'ny commissionna vondrona africaine fanampina anamafisana ny fanohanana ireo traboina automasina vokatry ny rivodoza gezany ho tonga sy ipaka any amin'izay tandrify azy ny fanampina hoy ny tale general ny BNGRC ankoatrio efa miverina ny fizarana lela vola sy ny asa atakalo vola any Tomasina amin'izao fotoana izao. Ando miaratina sy ny arotanjona atrany no mitatitra ny antsiprian'izay. Nanolotra vola $10 anampin'ireo trabona nitondra takaitra noho ny fandalovan'ny rivodoza kezany to amin'ny faritra atsinanana ny vondrona afrikanina anamafisana ny fanohanana ireo trabona Tomasina vokatry ny takaitra navelan'ny rivodoza kezany nanambara ny solotena avy amin'ny komisiony vondrona afrikanina fa fanehoana tanteraka ny firaisankina amin'ny mampikambana ao anatin'ny vondrona ny fanohanana izay ataon'izy ireo nandray izany tamin'ny fomba ofisialy ny tare general ny BNGRC sy ireo mpiara-miasa aminy izay nanamafy fa anatin'ny fangararana tanteraka no ampiasaina ny fanampiana azo ary paka mivantana any amin'ireo olona isitraka izany isy nitatitra ofisialy avoaka ny BNGRC Fuibe momba ny fomba nampiasana izany eto dia manamafy ny BNGRC fa ho tonga ary ho tantanana any amin'ny mangarahara ary ho tonga ipaka any amin'ireo olona tandrify azy io vola zay nomen'ny commission'ny union africaine io mety anotantsika hoe inona daholo ny ampiasana azy fa io ho avoakatsika ohatran'ny tatitra ataon'ny BNGRC no nampiasana any vola io fa mahazo matokytsika rehetrarehetra fa madio mangarahara ny fitantanana an'izany. BNGRC dia établissement public à caractère administratif dia manaraka ny procédure ny principe ny finance publique eto Madagasikara foana ny pitsopitsony rehetrarehetra amin'ny fampiasana amin'izany. Ankoatrio efa niverina ny fizarana lela vola sy ny asa atakalo vola ao Tomasina amin'izao fotoana izao ankoatra ny fizarana sakafo sy ireo fanampiana amin'ny endriny maro samihafa araka ny masotsiva napetraka ireo mpamatsy vola dia laharam-pamiaina ireo zokiolona marefo ireo sembana rabatana ireo manana aretina ireo tokatena ireo mitaizazaza sy ireo sikadin'olona marefo hafa tokatrano misy fitopolo senjato sy arivo sy ray alina atao anatin'ny distrikany Tomasina voalohany no efa nisitraka ilay lela vola 7 alina sy 2 ariary avy amin'ny FID hatramin'ny sabotsy teo makasika ny asa atakalo vola na ny argent contre le travail kosa amin'ny alalan'ny fanadiovana ny tanàna dia misy 2 sy 3 arivo ireo tokatrano efa nisitraka izany ito izany ary azo fanampino ihany koa ny poniny distrikany Tomasina faharoa raha ny vaovao. Fatonga ao Tomasina ny sampitondra solika antsoina hoe Advantage Passion araky ny fampafantarana nataon'ny ofisy malagasy misana ny solika na ny OMS no ny ady any Moyen-Orient moa dia tsy afaka nanainga tamin'ny fotoana tokony anaingany ny sambo Advantage Passion izay nitondra ny super carburant 95 sy ny solitandry ary ny gazoil isam-bolana. Ny kasa anainga ny efatra ny volana marsa 2024 lasa teo io sambo io saingy ny fasivy ny volana marsa voatafainga izany hoe tara 5 andro na izany aza dia noafangiana ny diany izany hoe 7 andro fahatsiraka amby 10 andro mba ampianana ny fahatarana amin'ny famatsiana solika eto Madagasikara ary dia izao tonga izao ihany. Raha ny fantatra rehefa tonga toy izao ny sambo ka tafidina ireo entana ary voatatitra aty andreny vohitra dia iverina tsikelikely amin'ny lona ny famatsiana ary ara-dalàna izany manomboka ny zoma 20 ny volana marsa 2024 raha ny fampitambo avao avy amin'ny OMS atrany. Lafomba vao afatanteraka kosa miroso amin'ny andraikitra nankinina taminy amin'ny fanadiovana ny tanàna ny SMA amin'izao fotoana izao. Raha ny nambara ny tale eo anivon'ny orinasa ao amin'ny komina Antananarivo renivohitra ity androany. Nambaran'izy ireo anefa nandritra izany fa ny rehetra no tokony hiaraka isalaha amin'ny fitandrona ny fahadiovana ary ilaina ny fanajana ny ora fanariana fako eny amin'ireo dabapako araky ny ora izay voatondro. Ny antsiprian'izay eo amin'ny rindratsariny mbola avatsara. Fako hatrany amin'ny 700 tonnes ka hatrany amin'ny 1000 tonnes miparitaka amin'ny dabapako miisa 700 no rofina isanandro eto Antananarivo renivohitra. Araky ny toerana sy ny vanim-potoana no mahatonga ny fako ho betsaka raha ny eto andrenivohitra hoy ny fanazavana. Hatramin'ny nanomboana ny asa fandraofana fako ny zoma lasa teo dia fako manodidina ny 710 tonnes no nirofina ary piasa manodidina ny 7 arivo no miara-misalaha amin'ny fanadiovana ny tanàna Antananarivo raha ny fanazavana ihany. Misa 700 ny isan'ny toerana misy baka valaina amin'izany
niasa ao anatin'ny 420 amin'ny 420 ny ora ny SMA nandritra izay fotoana hatramintsika amin'ny teny zao a dia eo amin'ny 2 metatra cube mahery eo a ny abetsahan'ny fako voangina na 700 tonne eo. Mbola mitohy hatrany ny asa andro aman'alina izy io, efa miasa rehefa eny an-kianja daholo na amin'ny atoandro na amin'ny alina ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny SMA. Ny asa tanterahina amin'ny atoandro dia ny fakanan'le baka multibenne ny fiantsoana azy, alain'ny camion multibenne reny eo koa ny alaina camion tsotra fa alaina amin'ny tanana. Ny amin'ny alina kosa dia mampiasa an'le trax izahay eto amin'ny SMA mijery an'le toerana tena misavovona be ny fako ary izy ireny no anaovana opération isan-kalina mandraparain'ny andro ihany koa io. Ny trax miditra amin'ny 7 hariva ary any amin'ny 4 maraina any voavoaka rehefa vita tsara le toerana netreretina atao. Isan'ny olana goavana ny tsy fanajany olom-pirenena ny fotoana anarina fako izay manomboka amin'ny 900 ka hatramin'ny 700 ho hiatrany ny fanazavana. Tsy natao ho an'ny SMA irery no hitandro ny fahadiovana eto an-drenivohitra fa andraikitry ny isam-batan'olona. Raha ny fako amin'ny ankapobeny satria izy io koa misy fotoana betsaka ny fako, misy fotoana vitsivitsy ny fako eo amin'ny 700 tonne ka hatramin'ny 1,000 tonne isan'andro no asorony SMA. Ny asa dia tsy vitan'ny SMA irery fa mila ihany koa fandraisana ndraikitsika mponina sy mpiarabelona Antananarivo renivohitra amin'ny fanajana fotsiny ny ora fanariam-pako ohatra mba ialana amin'ny fisavonan'ny fako eny amin'ny baka ordure eny. Rehefa voahajatsika ny ora fanariam-pako dia tsy misavovona izy ireny fa raha ataotsika amin'ny atoandro ny fanarinan'ny fako any an-trano ny toerana misy atsika dia manjary misavovona satria ny camion maka fako matetika amin'ny alina ny tena mahatanterahana ny miezaka manatanteraka ny andraikitra sahaniny sy nankinina aminy ity sampana mpanalafako sy mpanadio tatatra eto Antananarivo renivohitra ity. Mitaky firaisan-kina nefa ny fitandronan'ny fahadiovana ny tanàna raha ny fanamafisana. Tontolo ny baolina kitra kosa indray raha ny ohatra no nandresen'ny Senegal any Maroc taorin'ny fanalavaam-potoana nandritra ny lalao famaranana ho an'ny CAN 2024 ny 27 janoary lasa teo. Mbola aotra ny ohatra ny taremarika ho an'ny rotonta kanefa tapitra ny fizaram-potoana faharoa. Nirosona ny fanalavaam-potoana ka natafiditra baolina iray ireo Lion de la Teranga no ny penalty azony nivoaka ny kianja nandritra ny 20 minitra teo eo ny ekipa senegalais avy eo dia nitoy ny lalao. Tsara dalàna nefa izany ka nametraka fitoriana teo anivon'ny CAF ry zareo Marokana. Nivoaka ny didy 2 volana aty aoriana forfait ny ekipa senegalais hoy ny jury d'appel eo anivon'ny CAF araka ny fitsipoka feny CAF ny andininy fa 420 dia milaza fa nandresy tamin'ny salanisa 3-0 i Maroc. Araka izany nisorona tamin'ny senegalais ny mahatompon-daka ny CAN 2024 ny Lion de la Teranga ka natolotra ny CAF ho an'ny Marokana izany. Nilaza ampiakatra ny raharaha moa ry zareo senegalais sambany teo amin'ny tantara ny CAN no nisy toe-javatra toy izao. Maresaka iraisam-pirenena 5 taona aty aoriana dia ny fo indray ny fitsarana ny raharaha famonona ny Lumumba ary hotsaraina amin'ny taona 724 avy izao ilay voaroroy sisa tsy maty tamin'ireo voakasiky ity raharaha ity ny antsipriana izay. Namoaka didy ny fitsarana ao Belzika fa averina hotsaraina eo anivon'ny fitsarana tribunal correctionnel ny diplomate belge Etienne Davignon izay efa 17 taona ankehitriny. Izy moa sisa velona tamin'ireo voaroroy momba ny famonona ny Patrice Lumumba ny taona 1970. Voapanga ho nandray anjara tamin'ireo helika bevava tamin'izany Etienne Davignon indrindra tamin'ny famondrana ny Lumumba voafonja tamin'izany fotoana izany ho any amin'ny faritry Katanga toerana nahafatesany Lumumba.
ny fianakaviana amin'ny tadin-drariny sy ny marina ara-pitsarana no nanesika ny raharaha teo anatrehany fitsarana Abels. No lavin'ny Etienne Davignon tanteraka izany fiampangana izany ary nilaza ny tenany fa efa ela loatra ny zava-nitranga ka sy tokony ho tsaraina intsony. Araka ny tantara dia anisan'ny mpitarika tanora ary voalaza ho maherisetra ara-politika tao Congo i Patrice Lumumba. Raha sy hivina ihany koa dia anisan'ny nandray anjara lehibe tamin'ny fahazahoana fahaleovan-tenan'ny Repoblika Demokratika ny Congo i Lumumba. Raha ny vinavina mahakasika ity raharaha ity dia mety hanomboka amin'ny volana Janoary 2024 ny fitsarana. Fa niakatra teo anatrehan'ny tribunal civil tany Los Angeles, États-Unis, Mark Zuckerberg namorona ny Meta. Misy ireo tambazotra sosialy toy ny Facebook, ny Google ary ny Instagram. Notorin'ny olona ny Facebook sy ny Google ampangaina ho fitaovana miteraka areti-tsaina toy ny adi-tsaina, ny tahotra sy ny fiankinan-doha ho an'ireo tanora. Ny antsipriany izay. Fianakaviana anarivony no tonga tetỳ amin'ny fitsarana sivily teto Los Angeles. Nanaraka akaiky ny raharaha-pitsarana sy dia fahita firy. Niakatra fitsarana masy ny lehiben'ny Meta, misy ny Google, Facebook sy ireo tambazotra sosialy hafa i Mark Zuckerberg. Raha ny zava-misy dia miteraka areti-tsaina amin'ireo ankizy sy tanora 13 ka hatramin'ny 17 taona ireo tambazotra sosialy. Fiankinan-doha, tebiteby sy ororon-tsaina no sationany amin'ireo areti-tsaina mahazo ireo tanora. Maro ireo ray aman-dreny mitaraina mafy no ny fahitan'ny zanany lasa miankin-doha amin'ny tambazotra sosialy ary tsy mahavita miaina raha tsy misy izany. Manaitra sy miasa ireo ray aman-dreny hafa ihany koa ireto ray aman-dreny manana zanaka tratry ny fiankinan-doha ireto. Ny fijanonana ela eo amin'ny tambazotra maharitra nefa dia miteraka fahaketrahana, rarin-tsaina, tebiteby sy tsy fahitatory ary ny fahaverezan'ny fahatokisa-tena. Lasa pozina ho an'ny tanora maro ny fampiasana ny tambazotra, indrindra ny Facebook. Manoloana izany kosa nefa nilaza i Mark Zuckerberg fa tsy ireo tambazotra sosialy no miteraka fiankinan-doha lalina amin'ny tanora fa miankina betsaka amin'ny fomba fampiasan'ny olona ireo tambazotra sosialy izany. Mila fandanjalanjana ny fotoana fampiasana ny Facebook, Instagram na ny Google hoy Mark Zuckerberg raha namaly ireo fitoriana azy. Tsy resaka teknôlôjia fotsiny intsony ny tambazotra sosialy fa lasa olana ara-pahasalamana sy fijaliana ho an'ny tanora maro. Misy ireo namony ainy vokatry ny tambazotra sosialy. Any ivelany moa dia betsaka ireo sekoly sy fikambanana ary sehatra samihafa miezaka manala ny tanora amin'ny fiankinan-doha amin'ny tambazotra sosialy. Andrasan'ny rehetra moa ny hovalin'ity fitsarana hafakely ity. Fateratany sinoa iray sy Keniana iray tratra nanao trafikana bibikely tsy ara-dalàna tao Nairobi renivohitry Kenya. Araka ny fanambarana sy ny fampafantarana ataony manam-pahefana any antoerany. Raha ny fantatra dia nahitana vitsika sarobidy mihoatra ny 700,000 netiny ireto olona ireto. Arao ny antsipriany izay. Vahiny iray avy any Sinina sy teratany Keniana iray no voarohorohy tamina raharaha fanondranana vitsika sy bibikely hafa. Nosamboriny manam-pahefana izy ireo rehefa hita fa nitahiry vitsika anarivony tao anaty fitoeran-javatra kely. Fantatra fa nahitana vitsika sarobidy mihoatra ny 700,000 tao anaty fantsona kely ary mbola nisy anjatony hafa nafenina tao anaty taratasy fitiovana izay samy tsy nahazahoana lalana ny fitondrana sy ny fanondranana azy ireo. Araka izany dia nampangain'ny fitsarana ao an-toerana noho izao trafika biby sy zava-mananaina sy ara-dalàna izao izy roa lahy reto. Araka ny voalazany manam-pahefana ao Kenya, saika haondrana any ivelany indrindra any Eropa sy Azia ireo bibikely tratra ireo ary voalaza koa fa karazan'ilay tena lafo vidy sy be mpitady ireto biby tratra ireto. Noho izany mety azahoana izy ireo sazy iray ka hatramin'ny 7 taona an-tranomaizina sy lamandy mitetina ray tapitrisa Salains Keniana raha tena voapirofo marina fa izy ireo no nanao ity trafika afanondranana bibikely ity. Tapitra ny fampalalambo voatsika tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mankasitraka hatrany ny teknisianina sy ireo namana mpanao gazety nafana nanatontosa izao fampalalambo vao izao. Mametraka ny soava tsara veloma tompoko.